Fahefatra koa antsika zao zany hiditra amin'ny andiny fahefatra indray antsika dia iresadresaka mikasika ny problème tokantrano. Tokantrano antsika malagasy tena hita mikorontana. Ny vehivavy zany tena hitako mivesatra olana maventy amin'izao fotoana izao. Anareo vehivavy, anareo ampela io zany tena hitako marary amin'izao fotoana izao. Marary anareo io. Mamparary anareo zany ampijaleny lehilahy, ampijaleny-bady, ampijaleny sipany sasany, manipa sipa. Marary fo maratra, mitanondrika lava, sasany mamono tegna ny sasany. Sasany mamoy fo mihitsy. Ewa. Vokatry ny fampijaliagna mahazo amin'ny tokantrano, amin'ny fahatanoragna, mandeha maratra fo, ampirafesiny, atao tsinotsinony, mahazo tipaka zany, tefa tsofa. Zany raha mahazo anareo vehivavy. Nahita vahaolagna ho anio antsika amin'izao fotoana izao, fanjakam-pisorona. Ao fanjakam-pisorona zany tsy raha misy anaovana kisarisary adala. Hoe lehilahy hampirafo zao, lehilahy hanao deuxième bureau. Ewa, lehilahy hanitsakitsabady, foagny intsony. Anareo viavy tena mahazo tonga. Mifalia, anareo viavy tokony olo alaharagna mihitsy manohana fanjakam-pisorona ty, valomarsy aby regny. Fikambana valomarsy ery Madagasikara tokony poro hanohana fanjakam-pisorona. Io afaka problème tokantragnonareo ary efa nentanin'ny ray aman-dreny apôstôly tato amin'ny tambazotra sosialy zany. Ho foagna intsony ary ty tokantrano le adiady mbady regny. Amin'io arahan'ny fanjakana maso mihitsy tokantrano. Vao misy lehilahy misary adala eo tonga dia mahazo marary. Mahazo marary, fa misy code pénal mamehy tokantrano ny mpivady ao, mifehy lehilahy mihitsy eo. Lehilahy tsy maintsy mankatia vadiny na tiany na tsy tiany. Ary tsy azon'ny lehilahy atao mihitsy mampirafo zany. Tsy azon'ny lehilahy atao mihitsy manitsakitsabady. Tsy azon'ny lehilahy atao mihitsy miady ambady. Vehivavy azo. Vehivavy magnaja vadiny izy, ajany vadiny, mikarakara vadiny, malifaly fo ny vadiny. Fô lehilahy igny hanitsikitsika vadiny igny hanao deuxième bureau, foagny manao mokety. Zany any fanjakam-pisorona zany voaramaso. Zany tonga dia misy ireny aramaso eny amin'ny ambony kanala mihitsy eny amin'ny ambony mihitsy mijery any Madagasikara manontolo na agnaty ala agny anao. Agny fa feno miaramila koa agnaty ala. Anao handeha agnaty ala agny tondratondra deuxième bureau agnaty ala. Tsy voasambotra agny anao. Misy mpagnaramaso Madagasikara hatrany ambany indrindra agny. Voaramason'ny fanjakana. Voaramaso. Ka voavahany olagnanareo vehivavy. Ho tapitry ranomasonareo vehivavy lava le mitaranga lava hoe mijaly aho, ampijaleny vadiko, ampijaleny sipako, tsy mahazo vola. Amin'izao tsy hanandry intsony nareo vehivavy manomboka ao. Tsy hanandry. Ho rambonareo zay tany andehanany igny nareo. Voavaha le problème mpitiavana, problème tokantrano. Lamina ny fiainanao. Zany le izy. Tsara ny fanjakam-pisorona ty fa nareo tapitra magnejiky tatandaza. Mpaminany sany toke zahay tsy mila an'io e, zahay tsy mila dahalo, tsy mila an'izao. Vava mba atavo moramora vava. Mba atavo moramora aloha le vavy. Vavanareo marina tsy andaovagny crédit fa izy io koa jinjaigny koa ny teny alokan'ny vavantsika io indraindray. Indraindray koa io koa mitondra helo koa antsika le teny aloka vavakantsika. Ka eto aho dia miteny antsika vehivavy hoe mifalia sy miravoravoa nareo. Ary magnentana anareo indray koa hanohagna kabedan'i Jesosy ty marika tatandaza. Hanohagna fanjakam-pisorona. Io vahaolagna ho anareo probleminareo vehivavy regny. Voavahany olagnanareo zany. Zay zany hafatra ho an'ny tokantrano jiabijiaby, tokantrano mpivady manery Madagasikara. Hafatra ho anareo vehivavy jiaby zany manery Madagasikara. Eny fa na ho an'ny lehilahy koa dia voavaha daholo ny problème lehilahy momba ny tokantrano koa. Dia ny vehivavy zay manandry sy vehivavy zay manitsakitsabady koa. Zay dia misaotra antsika jiabijiaby zany nanary fandaharan'izay.